Matio toko faha 7:10. Tamin'izany andro izany Heroda mpanapaka dia nandre nilaza an'i Jesosy, ka hoy izy tamin'ny mpanompony: "I Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izany, koa izay no anana ny hery hanaovana izao asa lehibe izao." Satria tokoa i Heroda dia efa nisambotra an'i Jaona, dia namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy vadin'i Filipo rahalainy. I Jaona dia efa nilaza taminy hoe: "Tsy azonao atao ny maka azy ho vadinao." Koa naniry hamono azy i Heroda, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo ho mpaminany i Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Heroda, dia nandihy teo anatrehany ny zanakavavin'i Herodiasy, ka nafaly an'i Heroda izany. Noho izany, nianiana izy fa hanome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomen'ireny ny hevitra zazavavy, dia nilaza hoe: "Omeo ahy eto ambony lovia ny lohan'i Jaona mpanao batisa." Dia nalahelo ny mpanjaka, nefa noho ny fianihanany sy ireo olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy, dia nandidy ihany izy mba hanomezana azy izany. Koa nandefa hira ka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-tranomaizina izy, dia noentina teo ambony lovia ny lohan'i Jaona ka nomena ilay zazavavy. Ary izy kosa dia nitondra izany ho ao amin'ny reniny. Ary tonga ny mpianatry Jaona ka naka ny fatiny dia nandevina azy. Avy eo dia lasa izy ireo nilaza izany tamin'i Jesosy. Ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana atsambo kely niala teo, handeha hitokana any an-tany efitra. Nefa raha nandre izany ny vahoaka, dia niainga avy teny amin'ny tanànany avy ka nandeha an-tongotra nanaraka azy. Noho nidina avy tao atsambo kely Jesosy, dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ireo izy ka nanasitrana ireo marariny. Noho ny hariva ny andro, dia nanantona azy ny mpianatra ka niteny taminy hoe: "Aty an-tany efitra isika izao, ary efa hariva ity ny andro. Ampodio ny vahoaka mba hankanesany eny amin'ny vohitra hividy hanina." Fa hoy Jesosy taminy: "Tsy tokony handeha ireo, fa omenareo hanina." Fa hoy ny mpianany taminy: "Tsy misy afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2 aty aminay." Ary hoy izy: "Eto ety amiko izany." Dia nasainy nipetraka teo ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho ny efa novakiny ny mofo, dia natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa dia nanolotra ho an'ny vahoaka. Dia nihinana avokoa izy rehetra ka havoky. Ary nangoniny ny sombintsombiny sisa tsy lany, dia nahafeno harona 12. Ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Teo no eo ihany Jesosy dia nanery ny mpianatra hiondrana atsambo kely mba hialoha azy eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Rehefa avy nandrava ny vahoaka izy, dia niakatra tao an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambo kely tamin'izay, ka natopatopany alin-drano satria notoerin'ny rivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana faha-4 amin'ny alina, dia nandeha teny ambonin'ny ranomasina ankeny amin'ny mpianany Jesosy. Noho ny nahita azy nandeha teo ambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiki-tahotra ka niteny hoe: "Matotoa io." Dia niantsoantso izy ireo noho ny tahotra. Nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe: "Matokia fa izao ihany, aza matahotra." Ary hoy Petera taminy: "Tompoko, raha ianao ara io, dia say vao manantona anao eny ambonin'ny rano aho." Ary hoy izy manantona.
dia nidina niala tamin'ny sambo kely i Petera ka nandeha teo ambonin'ny rano anatona an' Jesosy. Rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy, ary raha nanomboka nilentika izy dia niantsoantso hoe, "Tompo, vonjeo aho!" Dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe, "Ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao?" Ary rehefa niakatra tao an-tsambo kely izy ireo dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambo kely dia niankohaka teo anatreny ka niteny hoe, "Marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao." Rehefa niampita izy ireo dia tonga teo an-tanety any Genesareta. No ny nahafantatra azy ny tompon-tany teo dia nandefa iraka tany amin'ny tany rehetra manodidina mba hitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hahazo hikasika na dia ny morotongotra kanjony ihany aza. Koa na iza no nikasika izany dia sitrana avokoa. Amen.